Riava malala hamarana izao herinandro izao ndray isika ko anio sabotsy faha 18 ny volana jona. Miarahaba antsika rehetra riavanao. Meny tombo pasoavana indray ka velonainy izao raha tsika azo ny fitahina rehetra tamin'ny herinandro iny ary dia iombona antsika eto ny mivavaka riavana ary ametraka indray koa ny herinandro avy rehetra. Iteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny indray ihany ny tompo dia ho amintsika rehetra ny eny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Andeha iombona hivavaka isika ary. Ry Andriamanitra ranay sy ny an-danitra indreto izay faly miantso ny anaranao satria manana anao Andriamanitra tompo sy mpamonjy anay. Manana anao Andriamanitra izay tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ka natanteraka indriny ny teny fikasana mba tsy veritra rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Isoronay anao ny herinandro sy nomenao anay tompo ary tsaronay fa ny fahasoavanao Andriamanitra no nato izao anay ka dia misaotra sy mankasitraka indrindra ny fitondranao izay. Angatanay familan-keloka anefa tsy nety rehetra izay natao tompo na tamin'ny teny na tamin'ny asa teo anatrehanao satria mpanompo tsy mahasoa izay ary mpanota mandrakariva. Mangataka ny fiavaozana kosa amin'ny alalan'ny fanahy masina hitari-dalana anay sy hampianatra anay ny marina rehetra. Misaotra tompo fa tsy manary ianao ary tsy mandao ianao fa momba anay mandrakariva sady mahavita ny asanao rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Andeha anaraka ny vaky-teny ary tsika dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Salamo 420 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Salamo 420 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy fa izy nanorina azy tambony ranomasina tambony rano nampitoeriny azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitra Jehovah ary iza no toetra amin'ny fitoerany masina izay madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manandratra ny fanahino amin'ny lainga na mianiana mitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany taranaka mitady azy izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandrato ianareo ry varavarana vahakola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Fa izao mpanjaka iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy toa, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana vahakola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Iza ary zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehovah mpamonjy tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ny lohahevitra moa ry havana izay bandintsika amin'ity volana jona ity dia ny hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Mampanjaka ny fahefany ny tompo. Dia ny tompo arak'izay maha-Andriamanitra azy ary velona ny tondra ny famonjena ho antsika. Ka dia izay no fiampirabantsika hoe arabe ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo ry havana. Ka dia ny lohahevitra izay bandintsika moa amin'ity volana ity dia ny hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Arak'izay tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo dia maneho an'izany mampanjaka ny fahefany ny tompo. Ary izay ry havako no antsonana hoe andeha antsika raha iaino ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity andro ity.
Dia ho amintsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Izy ity dia salamo tononkira izay nataon'i Davida ry havana. Ary dia fiomanana indray ny mpanjakan'ny voninahitra izany. Efa fantatra moa tsy maintsy ho avy Jesosy. Ary dia betsaka ny zavatra manamarika an'izany. Izay verina indrindra fa mitondra soa ho an'ny vahoaka rehetra izay manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Raha ny lohahevitra ary ny jerena dia hoe mampanjaka ny fahefan'ny tompo, dia izay hita eto ry havana dia izao hoe asehon'Andriamanitra mihitsy izany mampanjaka azy izany. Asehon'Andriamanitra ny mampanjaka azy fa tompo ny fahefana eo amin'ny tany sy izay rehetra eo aminy izy. Tompo ny fahefana eo amin'ny tany sy izay rehetra ho aminy izy. Raha valitsika ry havana no ny fanontaniana amin'izany asan'Andriamanitra lehibe maneho ny mampanjaka azy izany, dia hitantsika tokoa eto amin'ity perikopy ity izany. Voalohany indrindra dia misy ny fahefan'ny mpamorona, fahefan'ny mpamorona. Ary ako dia isika indrindra no saina manaiky izany asany izany. Misy ny fahefan'ny mpamorona, ka dia isika olombelona dia antsoina indrindra mba hanaiky izany asan'Andriamanitra lehibe tanterahany izany. Zavatra hita mantsy amin'ny andiny voalohany sy faharoa ry havana dia izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Fa izy no nanorina azy tambony ranomasina, ary tambony rano nampitoheriny azy. Dia mazava tsara izany ry havana, fa an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Inona moa ny eo aminy? Ny olona, ny zavaboary toy ny biby ny hazo rehetrarehetra, izay rehetra eo amboniny ity tany ity, dia ambara fa an Jehovah avokoa. Satria izy no namorona azy sy nampiorona azy teto amin'ity tany ity ry havana. Ka nohon'izay indrindra dia tsy maintsy nisy ary izany fanehoan'Andriamanitra ny fahefana izany teo amintsika zavaboariny rehetra. Ka dia ny baiko omenantsika dia maneke ny asany eo anatrehan'ny fahefana izay ananany. Maneke ny asany eo amin'ny fahefana izay ananany. Miseho amin'ny asan'Andriamanitra ry havana ny fahefana ananany. Hitantsika izany eo amin'ny olona, ny fifidianan'ny olona, ny fandrosoan'ny olona eo amin'ny ara-panahy, ny fahasamihafana samihafa koa azy dia mety hita ao anatin'izany. Kanefa amin'ireny dia miseho ny fahefana izay ananany, dia izy mety nanorina azy ihany. Rehefa malala ao amin'ny tompo, harena lehibe tokoa ny fahasamihafana. Izany fahasamihafana izany eo amin'ny zavaboary nataon'Andriamanitra no ampiraisin'Andriamanitra azy ireny mba ho iray indray. Rehefa malala an'Andriamanitra tokoa ny fahefana amin'ny zavatra rehetra, satria asa noforoniny iny na izao sy anao na ny zavaboary rehetra eo aminy, ary dia izy manafahefana azy. Fa nohariny lazaina ry havana ny amin'ilay mpaneho vilany tanimanga, izy ireny no manana ny sary hoe ataoko an'izao ity vilany ity. Ary rehefa hitany fa nivolavolaina ka tsy mety, dia izy indray mamerina izany fahefan'ny mpanao vilany izany. Ary rehefa vita izany dia hamainina amin'izay dia hivo hamitsangana ny vilany tsara izay mahafa-po. Ny tianambara ry havana dia izao hoe tahaka izany ange ny fiainantsika olombelona. Andriamanitra no mikarakara antsika, mamelona antsika, mitsabo antsika raha marary, mitondra ny fiainantsika sy ny rehetrarehetra. Ka ao anatin'izany tsy misy afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra iray ihany ange ny tanteraka. Ary azony atao mihitsy hahasoa antsika ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana, satria afaka mamola vola amintsika izy mba ho tena kristianina isika. Andeha ary ry hava malala.
Ankalaza sy de rano tompontsika amin'izany asa mahagaga izany ka anaiky fa asan'Andriamanitra izao rehetra izao a, isika olombelona kosa mila matoky azy a, ary mila miaina amin'izay tondran'Andriamanitra antsika. Fa ny faharoa ry havana dia izao hoe andeha ary tsika avereno amin'i Jesosy ny fahefany satria azy ny tany sy rehetra eo aminy. Izay ny faharoa jerevantsika. Avereno amin'i Jesosy ny fahefany fa azy ny tany sy rehetra eo aminy. Indraindray ry havana toa hita ihany hoe misy a manana fahefana ihany eo amin'ny tany sy rehetra eo aminy dia ny olombelona izany. Ary misy moa ny biby samihafa koa atsy ny fitoerany any an'ala rehetra any izany satria tsy mahay mitoetra ny olombelona sy ny biby. Kanefa na dia izany aza dia hita taratra ry havana fa mbola tsy niverina tanteraka amin'i Jehovah Andriamanitra ny fahefana izay misy a ety ambany masoandro. Ny olona ry havana mangalatra fahefana indraindray ka toa lasa izy indray ny tompo ny fahefana, maka indrindra ny anjarany amin'izany asa rehetra izay ataony izany ka manjary lasa izy hoe azy ny tany azy satria borné aminy ny vidiny iny dia azy dia ataony izay tiany atao. Anao ny titra ry havana, anao ilay tany, anao ny biby fiomponao, anao izay rehetra ao an-tranonao ao, fa tsarovy kosa fa ianao mbola mipetraka eto amin'ity tany ity izay an'i Jehovahandriamanitra. Noho izany a azy reny. Tare maro amin'ny fitantanana izay ataontsika ny amin'ireny rehetrarehetra ireny. Fa tsarovy fa n'Andriamanitra ireny a. Mila fahamarinana, mila fitiavana, mila fahavononana ny mitantana izany fiainana izao tontolo izao izay rehetra eo amin'izany a mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ka ny asantsika ry havana dia manao asa tsara ary miverina ao amin'Andriamanitra manaika ny voninahiny. Fa ny farany ry havana raha hitantsika eto dia izao hoe raha toa ary manana ny fahefana mpamorona io Andriamanitra io dia misaora azy e, midera azy ary ampanjakao ny fahefany. Izany izany asa miandry antsika izany, aza dino izany. Zinona moa tsika ry havana eo anatin'Andriamanitra isika olombelona ny faran'izay kely indrindra eo amin'ny zavaboary izay nohorian'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany dia nanapa-kevitra ry havana ny olombelona fa eo anatin'izany rehetrarehetra izany a dia tokony hanana fanatretena izy. Izany nge no andrasana amintsika. Ilay fanatretena ny ekentsika an'Andriamanitra ho tompo ny fahefana. Ka ny asantsika dia izao misaora an'Andriamanitra dia mideran'Andriamanitra eo anatin'izany voninahitra lehibe izay anan'Andriamanitra izany. Fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra ho antsika akory. Ka dia ny tompo anie ry havana hitari-dalana antsika ahaizantsika miombona ho amin'izany hoe fankalazana sy fideran'Andriamanitra izany. Ary izay no asandrany miaraka amin'izao mpanao salamo izao ka ilazany an'i Jehovahandriamanitra hoe mpanjaka ny voninahitra izy. Izany mpanjaka izany mahery tsy toy izy, mpiady mahery izy. Izany mpanjaka izany miditra eo amin'ny varavarana fahagoga, vavahady, miditra eo amin'ny vavahady. Izay hidirantsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra koa amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ry havana. Ary izany indrindra no zarain'Andriamanitra amintsika mba hananantsika amin'izany lanitra izany. Ary eo amin'ny fiadanany eto anivon'ity fiainana amin'izao tontolo izao antsoin'Andriamanitra antsika andeha hisaotra, andeha hidera, andeha hankalaza io Andriamanitra io fa azy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Fa nanan'Andriamanitra isika ka vereno amin'Andriamanitra izany. Izay no mahatonga antsika ohatra hoe raha manorina trano ianao manorina fasana ianao manorina asa ianao dia mba eto mambavaka e. Tsy ianao ny fahefana amin'ireny fa n'Andriamanitra. Dia ataovy izany ka hapetrao amin'ny tompo ny hoavy rehetra sy ny famitana izany asa izany, fitantanana izany rehetrarehetra izany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mahery zary ry havana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
vavakantsika. Saotra Tompo no nanomezanao anay ny teninao tamin'ity andro an'io ty. Misaotra noho ny asa magaga izay nataonao anay hatramin'ny andro ny fahariana izany. Izao tontolo izao izay rehetra ho aminy dia anao Tompo, indraindray adinonay izany. Ka mangalatra izay tsy anay izahay. Ary tsy mahay manompo anao Andriamanitra, mpampianaro re izay mba hanompo anao hanome voninahitra anao ka tsy handrombaka izay anao fa hankasitraka kosa ny fitantananao. Ary izany no mahatonga anay hametraka ny fiainanay rehetra eo aminao, raisy Tompo ny fiainanay mba ho anao. Dia ho anao Andriamanitra ilay Tompo sy mpamonjy anay izany. Ary indro apetraka tanteraka am-pelantananao koa, ny hoavinay, ny mandrak'izainay, satria anao daholo izany. Dia aoka ianao hitsinjo ny fiainako avinay rehetra ary aho. Ao no hoanina ny sotroina ny tafiny eo am-pelantananao ny fiainanay. Ny rinay dia tsisy harombaka anay eo am-pelantananao Tompo. Dia ampianaro ary izay mba hatsiaro indrindra ka hamerina anao isan'andro, hanana fahefana eo amin'ny fiainanay ka hanaiky ny fitondranao izay. Dia ampianaro izay Tompo mba hisaotra, hidera, hankalaza ary hanome voninahitra anao no izay rehetra fitantananao. Eny Tompo tsy hitanondrika izay ao anatin'ny fahoriana raha misy izany, fa ahisaotra anao. Ao anatin'ny tsy fahasalamana koa dia mba hanatona anao izay Tompo, ka dia omenao anay ny hery, ny tanjaka ary ny fahasalamana. Tompo malalo, jereo amin'ny famindramponao izay. Fa fantatray ny fahefanao Tompo eo amin'ny fiainanay ka dia amin'ny fifaliana apetraka aminao ary any fiainanay rehetra, ny hoanina ny sotroina ny tafiana anao daholo izany. Dia meo anay izany Tompo mba ho voninahitry ny anaranao irery any. Dia misaotra Jesosy fa Andriamanitra magaga ianao satria Andriamanitra fitiavana. Ka dia indro asandratry ho anao ny haja ny dera ny laza ny saotra sy ny voninahitra. Jereo Tompo ny vahoaka malagasy amin'izao akatoky ny fety izao, mba samy hatsiaro fa anao nge Madagasikara. Anao Madagasikara ary izay dia napetraka hoeto mba hiandraikitra n'ity taninay ity. Dia manana ditsy andraikitra izay mba hitondra mambavaka ny Madagasikara, hitondra asa tsara eo aminy. Avao izay ary Tompo ny fonay tompona andraikitra rehetrarehetra mba samy hatsiaro izany. Ary dia ho tany sambatra ty Madagasikarana ity. Dia misaotra indrindra Tompo fa mahay zavatra rehetra ianao ny rinay dia ampitomboy ny finoanay. Tsisy ho tanteraka. Afa-tsy ny sitraponao Andriamanitra rery ihany eo amin'ny fiainanay. Ary izay rehetra kosa dia ho mpanompo tsara sady matoky no mahasoa ny olona rehetra. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy ny vavakay ary sitrakay akambana amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any sitraponao, ety tany taky ny an-danitra. Meo anay anio izay anasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rapito ry havana voka dehibe tao amin'ny fiangonana, samby miomakomantsika, haneho ny finoantsika, fa misy fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary ekeo izany, ka andeha hanompo an'Andriamanitra, hitondra isika izay azo atolotra rehetra. Ataontsika amin'ny finoana izany, ho amin'izany voka dehibe ny fiangonana izany, mba ho velona ny fiangonana, ary ho velona koa tsika tsirairay avy eo ambany fahasoavan'ny Tompo izay omeny. Ary aritentsika hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao tonga avy ho tanteraka aminareo ary havana ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: hita ianao ny Tompo hiaro anao, ampamirapitra ny tavany aminao ny Tompo ka hamindra fo aminao, ananatra ny tavany aminao ny Tompo dia hanome anao an'ny fiadanana mandehana amin'izao herinao izao, ary tsarovy anao Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.